Alleloia, alleloia dia raina ny tompo dia misaotra an'Andriamanitra lehibe isika, misaotra ny Raitsotoa ary mame voninahitra azy ny anaran'i Kristy Jesosy zanany no entintsika mame voninahitra azy. Raha mbola afaka indray iresaka lohahevitra anio dia ny vokatry ny fanahy fahaDimy izany tsy inona izany fa ny vokatry ny fanahy, famoram-panahy na ihany koa hatsaram-panahy. Zay izany no hitondrantsika fifampizarana androany. Dia raina ny tompo Jesosy. Mialohan'ny hidirantsika amin'izay firesahana ny vokatry ny fanahy fahaDimy, famoram-panahy izay ataoko récapitulation vetivety aloha ny vokatry ny fanahy anankisivy efa ndresantsika teto ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo, ary androantsika hidiresaka ny hatsaram-panahy, ny amoram-panahy, ny fanaovan-tsoa, ny fahamarinana, ny fahalemem-panahy ary ny fahononam-po. Izay izy anankisivy. Ny anankefatra ny resantsika, ny point commun ny tambaran'izy ireo dia ny hoe Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra ihany koa dia fitiavana. Andriamanitra fanahy dia manome endrika hazo izay nirepresenten'i Jesosy Kristy tao amin'ny sahany Edena, izay ilay endrika hazonaina. Ilay Andriamanitra fanahy io tafasaraka tamintsika tao amin'ny sahany Edena izy, fa kosa noho ny alehibe ny fitiavany amin'ny Andriamanitra fitiavana azy dia nihetsika foana izy tamin'ny alalan'izay natioram-pitiavana izay, nanome ny lalàna, nanome ny lalàna tamin'ny alalan'ny mpaminany, ny mpisorona, ny mpanjaka, nampitany an'izay herin'ny lalàna izay nafahany fitiavan'Andriamanitra makatoerana eo amin'ny fiainantsika. Dia rehefa mahazo toerana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra izay fanahy, Andriamanitra dia fanahy, dia mihetsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina, ary izay ahitany fity na mpaminany, na mpanjaka, na mpisorona. Izay izy ireo izay tao anatin'ny contexte ancienne alliance dia ao anatin'izay no etsehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vokatry ny fanahy. Dia tonga amin'izao anazavantsika isan'andalana sy isanatokony any amin'ny vokatry ny fanahy izao isika. Zay ny amin'iny sasiteny iny. Tiako ihany koa no manome teny fisaorana antsika rehetra manao azafady, ilaina no misotro dite satria ty aminay dia mangatsiaka ny andro, mamirifiry ary mamely ny grippe. Ny tenako dia victime an'izany ny fotoana ny programmena sy nandaharana hoe tokony izarana soratra masina antsary sy feo tahaka an'izao, fa noho ny aretina izay nitambesatra tamin'ny tena dia tsy afaka nanefa an'izany fa izao ny fotoana ahafahana manefa an'izany dia misaotra ny tompo foana isika. Misy message tiako mba ampitaina kely par rapport amin'izay, satria rehefa tojo fahasahiranana ohatran'ireny ny mpino anankiray malemy isika tafalatsaka ao anatin'ny aretina, za aloha tena miconsidéreny tenako hoe tsy mbola mafy be na hoe efa mahatratra ny plénitude na hoe efa tanteraka, fa sombotsombony ihany ny fahalalako, ary izay sombotsombony izay avy amin'Andriamanitra tsy toy izay portion izay voarayako tamin'i Jesosy Kristy no expérience partageko amintsika, dia izay no ifaliako ao amin'ny valam-pamonjena fiarahana amin'Andriamanitra tsy toy, ary amezako voninahitra azy sy mahafaly indrindra aloha izay mizara, satria
tsara kokoa no mizara manome no mandray, misy asambarana be ao anatin'izay. Dia misy ten'Andriamanitra accomplissady ao anatin'izay zay anomezako voninahitra azy tena hoe efa victoire kely ho aza izavatra izay. Ary eto indrindra no ampitaky message hoe misy taona isika marary mpanompon'Andriamanitra hafa akoatranao, ohatra isika rahalasy ranabavy, mpianada, mpiray-tampo amin'ny tompo Jesosy, isika izay manao ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia rehefa tojo-aretina isika dia misy teny tahaka izao miendrikendrika, teny tahaka ny tonga tamin'ny Joba rehefa nandalo sedra i Joba, tahaka ny tonga tamin'i Jesosy Kristy ihany koa rehefa teo amin'ny hazofijaliana izy hoe ity mahay manangana maty nefa ny tenany tsy hainy manala azy eo amin'ny aloko ny fahafatesana eo amin'ny hazofijaliana. De par rapport amin'izay teny zay, satria nisy ny message zay natefa tamiko hoe hoy teo raha aza mandeha dokotera mihitsy ianao monsieur mpivavaka be sy ny sisa rehetra io bon, par rapport amin'izay de misy message kely fotsiny zany ampitaiko hoe le fiarahana amin'Andriamanitra ho anay zany, ho atsika, ho an'ny tena, ho atsika pino izay en relation amin'ny Kristy Jesosy, ao anatin'ny fifandraisana amin'ny Kristy Jesosy dia tsy hoe satria sika ao anatin'izay relation izay, ao anatin'izay cercle famonjena izay dia hoe intouchable. Tsy zany akory izahay ampanetре tena lehibe no izarako an'izany aminareo izay nandefa nyreny teny ireny izay somary hoe mikendry, le mikendry mo tsoako satria le mikendry fandatsahana aina le izy fa somary hoe manarabiraby sy ohatran'izany. Fa ireny contexte ireny dia amiko efa fahatanterahany filazantsara ihany koa reny. Filazantsara ny toriana dia ao anatin'izay hoe mitoro ny filazantsara izay dia manamarina ny tenin'ny Andriamanitra tsy to, ary tsy vitany hoe fa manamarina ny tenin'ny Andriamanitra tsy to fa mirazotra amin'izay hoe manamarina ny tenin' izay Andriamanitra tsy to dia misy zavatra amarin'ny soratra masina be da be mihitsy atiny sy ivelany ao anatin'ilay contexte izay itrangan'ilay vesatra amin'ny mpino anankiray. Ny tianambara amin'izany rehetrarehetra zany de hoe ny message ampitaina amin'ireny olona ireny zany de hoe izahay tompoko tsy hoe mafy be, izahay tsy hoe tsy andairana aretina, izahay tsy hoe tsy ho faty na de mino ny fitsanganana amin'ny maty ary na de mino ihany koa fa hoe misy aminareo tsy andalo fahafatesana akory ampanetре tena lehibe ary tena isaorana ain'Andriamanitra tsy to, ampy ho anay ny fahasoavany lay fahasoavana hoe mbola mizara ny teniny, mbola manome voninahitra azy, mbola manambara ny sitrapony, mbola sy ny sisa be da be mifampitohy amin'izany, na dia hoe tojo tsy fahasalamana, tojo aretina ambava hoana ny fahafatesana aza. Sanatrian'izany ataoko fonteny izay fa tsy maniry an'izany fa Andriamanitra mahalala de tokana ihany ny teninay hoe ampo anay ny fahasoavany, dia lay famonjeny anay, izy mamonjy anay ary mino izay fa na ho faty ao anatin'ny aretina ary izay dia efa misy famonjena voatahiry ao amin'ny Kristy Jesosy, na dia ao anatin'ny rofy, ao anatin'ny fijaliana, ao anatin'ny tsy fisina, ao anatin'ny sy ny sisa be da be aza ny mpino anankiray. Mampatsiahy anahy n'ilay tenin'ny soratra masina hoe inona no mahasaraka anay, inona no ampisaraka anay amin'ny fitiavan'ny Kristy, fahoriana va, fahantrana va, aretina va, tsy fisina va, sy ny sisa be da be. Zay le izy zay, de zay le zavatra nambarako teo hoe ny zavatra tena mahafinaritra dia ao anatin'ny contexte tsindry isan-karazany, mety hoe tsy fisina, mety hoe ho aretina tahaka nandalovako zavatra ohatran'izany, dia mahafinaritra fa Andriamanitra tsy toa manamarina ny teniny, manamarina ny teniny mirazotra amin'ireny contexte ireny ary mirevele teny mpitahiana, manamarina teny mpikasana isan-karazany
mira zotra am'izany zavatra rehetrarehetra izany dia anomeza antsika voninahitra an'Andriamanitra tsy to ihany ko. Inona ihany koa ny azo ambara misy ny retour avy aminareo izay tena riche, izay tena hoe harena be mihitsy satria mihitsy no ny teny tamiko hoe mba tiako ataonao mivantana azavainao araka ny fijery ara-tsoratra masina ny contexte avant enlèvement, pendant un enlèvement, ni après un enlèvement, ni contexte en grande tribulation, ni 1000 ans. Zany hoe saika ny atsasaky ny baiboly mihitsy no tenen'ilay sœur hoe azavao hatrany amin'ny ady farany, hatrany amin'ny jugement dernier. Lava de lava ny fanazavana an'izany, lava de lava ny fanazavana an'izany. Be da be nefa manana fampianarana ny amin'izany ny hitako tena mahamaika dia ny filazontsara ny andraisan'ny olona an Jesosy Kristy. Zay ny tena zava-dehibe ampitaina mizara isika fa isika tsy manana pouvoir ny amin'ny hoe ty raiso Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy tsy produit ka afaka hoentina amin'izay principe izay hoe ity raiso Jesosy Kristy tahaka ny hoe misy tapamofo atolotra ity ny vatan'ny Kristy na tahaka ny fomba fitorin'ireo église de prospérité fa isika dia mampafantatra sy mizara fotsiny dia ny fanahy masina no inotsika sy andrandraitsika efa fanantenana ihany koa izay efa fiorenantsika fa ny fanahy masina no sûr et certain fa miasa any amin'ireny olona ireny mampita ny fahalalana sy ny amin'ny fandratsanana anaty ho an'ilay olona afahany mafantatra sy mandray ny herin'ny filazontsara. Zay ny tena zava-dehibe. Ka ny amaliko an'ilay retour par rapport amin'ilay hoe azavao ilay zavatra nofitianiko fohy teo dia be da be rehefa fampianarana mikasika an'ireny any fa ny azoko ambara fotsiny dia hoe raha misy fotoana dia ho asesiko un par un mety tsy ho atambatra satria tsy afaka ho voafintina ao anatin'ny mivantana indray mandeha izany fampianarana izany fa raha sitrapon'ny tompo dia ohatra hoe anaovantsika sasiteny kely fifampizarana kely ohatra ny resaka avant enlèvement ny fampakarambadiny zanak'ondry ny période d'enlèvement ny tropetra farany inavy ny circonstance sy ny fietsehana ao anatin'izany manahoana ny toepon'ny mpino ny situation ny expérience zay possible ho tsapa ao anatin'izany dia miditra indray isika avy eo rehefa enlevé ny mpino manahoana indray ny contexte en grande tribulation manahoana ny position any Daniel faminaniana Daniel ao anatin'izany ohatrohatr'izay zany ny mety anazavantsika anazy fa ho ataontsika par tranche le izy raha afahantsika mahay mandray ny hevitra tsara sy précis tokony voaray ao anatin'ny zavatra rehetra tokony ho ampitaina sy tokony voaray amin'izay zavatra no fitiantsika izay sy nangatahany namantsika fanazavana izay. Kanefa na izany na tsy izany ary dia tiako ny mampatsiahy amintsika fa be da be ny sujet à traiter izay retour avy aminareo ihany koa sorako be da be anareo iaho tahaka an'izany contexte hoe misy ny sasany aminareo manontany hoe ahoana ny expérience fatsapan'ny olona anankiray manoloana ny fahafatesana ny instinct farany ny fitepony fony inona ny zavatra hitany misokatra ve ny masony maray odi-maso vesa mitateraka manahoana ny olona ao anatin'ny toe-panahy ratsy anankiray manahoana ny olona ao anatin'ny toe-panahy tsara anankiray aiza ho aiza ny placen'ny séjour de mort aiza ny resaka tratran'ny Abrahama tonga ve dia afbs zany rehetrarehetra izany efa nisy nametraka ihany koa dia mbola arak'ilay fanazavako teo hoe tsy maintsy ho alefantsika tsiraray avokoa ny fanazavana zany satria tsy afaka ho ataontsika safo be mantsina ohatra zao sika eto miresaka vokatry ny fananak sivy dia tsy afaka tonga dia ivalapatra isika ny amin'ny vokatry ny fananak sivy no resahantsika fa tsy maintsy isika miresaka aloha fitiavana avy eo indray isika miresaka fifaliana avy eo indray isika miresaka fiadanana manao azafady avy eo indray tsika miresaka faharipo ary miresaka famoram-panahy sy ny sisa tahaka ny fandaminatsika efa hatr'izay
de androany zao isika iresaka ny famoram-panahy. Eny ary zay ara tompoko ny azoko nambara sasiteny a misaotra antsika rehetra ho iaho a ny amin'ny raha lasa ranabavy ao amin'ny tompo ianareo a izay a tsapako tena tsapako hoe iray iaina amiko tokoa satria ao anatin'ny aretina, ao anatin'ny tsy fisina, ao anatin'ny fahalemena, de misy namana tena lavitra mihitsy ataoko hoe any amin'ny labola tany atsimo ay zany misy anao raha ny sitrapoko de ny amangy anao hoe ry vavaka kely isika sy noatran'izany tena de raina ny tompo fa tena hoe izay marina le hoe iza no rahalahiko ranabaviko a reniko a zoky zandriko a tsy iza fa ianareo a izay manao ny sitrapony ray a zay anan-danitra isika no mpiralahy mpianada ao amin'ny tompo Jesosy. Amen. Inona ihany koa no mila resahana zay ngamba no hitako hoe mila resahana ivavaka isika alohan'ny hidirantsika amin'ny vokatry ny fanahy fahaDimy izany a dia ny famoram-panahy, ny bonté na ny hatsaram-panahy. Misaotra tompo ray masina tsara indrindra, misaotra anao a Kristy Jesosy a mbola ny famindraponao ray izay naseho anao sy nampitondrainao tamin'ny alalan'ny zanako ilay tokana Kristy Jesosy no mbola ahafahanay a ifampizara ny lohahevitra amin'ny alalan'ny sary sy feo eto anio a dia ny vokatry ny fanahy fahaDimy izany a ny famoram-panahy, ny hatsaram-panahy. Ianao no mianteny, ianao no misele manisy tombo-kasia manositra ny raha maherinao a no miodidina mifafy ary ny contexte rehetra fahafenon'ny tokony fiampitany izany no tonga aina aty aminay a dia tononoko amin'ny anaranao mahery raitsy to ary ny anaran'i Kristy Jesosy no mbola afahako afahanay a manonona izany vavaka izany. Ny aja sy ny dera dia anao irery ihany a Andriamanitra tsy to. Alleluia. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Amen. Androso ary sika vokatry ny fanahy fahaDimy famoram-panahy. Raha vao miresaka n'ity famoram-panahy ity sika misy mandika hoe hatsaram-panahy, misy ihany koa olona mandika azy io amin'ny fijery fiteny dikateny hafa samy manana ny fandikany azy a fa isika andika azy tsotra be fotsiny eto hoe famoram-panahy amin'ny teny gasy madio a misy toko sy andinina hoentiko hiaingana sy ametrahako fanazavana avy hatrany a tahaka izao. Fakitsika ny Titosy a toko fahatelo, ny Titosy a toko fahatelo a raha mamaky ny soramandry isika eto amin'ity Titosy fahatelo ity a dia ery amin'ny toko faharoa ny misy ny soramandry fa ny toko fahatelo a tsy misy an'izay soramandry izay. Zao ny soramandry ery amin'ny toko faharoa ny mety ataon'ny antim-panahy sy ny tanora fanahy sy ny mpanompon'olona ary ny fananarana sy hafatra samy hafa. Mety gaga aminareo iny no ny fandraisan'izany amin'ny famoram-panahy. Fandevaka itsika ilay Titosy a toko fahatelo. Atombokitsika eo amin'ny andininy fahatelo ilay izy. Amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Mampatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana. Ano tsara ho vonina ho amin'ny asa tsara rehetra. Fantatsika tsara fa io verset io dia be da be mihitsy no efa nisambotra an'io verset io. Nanamboarany tsiraray a ny toerany. Satria rehefa misy hevitra tiany tohanana, misy mpitondra, misy antoko politika, na misy mpitondra fivavahana, na misy olobe, dia avy hatrany dia aroso io tenin'Andriamanitra io hoe mila manaiky ny mpanapaka sy ny manam-pahefana isika.
Ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra tsy toa. Hoy efa nitondrantsika fanazavana teto izany fa ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra tsy toa. fahaDimy fa tamin'ilay fanazavana izay noentintsika teto dia misy ny contexte hoe Andriamanitra mihitsy no mifidy devoly, omeny fahefana le devoly, omeny fahefana le démonie, ahafahan'ny programany, ahafahan'ny faminaniany, ahafahan'ny teny fikasana izay an'Andriamanitra irery ihany tanteraka amin'ny alalany toe-pon'iny olona iny izay manana toetra ratsy ka mifikitra n'iny toetra ratsy iny, tsy tiany hafoy ilay toetra ratsy, dia ampiasainy miaraka amin'izay toetra ratsin'izay ilay olona, ampiasainy miaraka amin'ilay fanahy ny démonie ao anatiny. Ka tsy tokony sodoka be fahatany zany tsika amin'ny hoe tapahana fotsiny fandraisana n'ilay toko sy andininy hoe ny fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Hoy tena avy amin'Andriamanitra ny fahefana rehetra. Farak'izay le niteneniko teo izay ny soratra masina no nanazavantsika an'izay tany amin'ny vidéo tany aloha tany jereo rehefa misy fotoana ianao, dia nambarantsika tsara fa ny fahefana rehetra na ny fahefan'ny démonie ary dia avy amin'Andriamanitra. Ny mahasatana ny satana, ny vatana selestialy ny satana, ny anjely déchu dia avy amin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra mirespekte ny soahan'ny tsirairay, ny izan'izy izy te hiala amin'ny didin'Andriamanitra, amin'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, ka te handeha amin'ny fahefana izy. Zany hoe le fahefan'Andriamanitra ao anatiny rombany, angalariny, dia mandeha izy amin'ilay titre be da be mantsy no ao anatin'izay contexte izay. Eto sahatsika dia manana lesona ampitaina par rapport amin'ny sujet antsika famoram-panahy, fa izay toetra izay mihitsy, izay toetra izay mihitsy no mampiariary ny ao amin'Andriamanitra sy ny ao amin'ny démonie. Dia toizantsika ny famakina n'ilay toko sy andininy. Tsy teny ratsy olona, tsy ho pilady fa ho mpandefitra, maneho ny halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Tanareo zay le tao anatin'ilay fanazavana nampidiriko teo, dia hoy ateo hoe ny fahefana rehetra avy amin'Andriamanitra. Isika dia tokony anaiky ny manam-pahefana sy ny mpanapaka rehetra, hanohy tsara azy ireny, ho vonina ho amin'ny asa tsara rehetra, asa tsara rehetra. Ary izay zavatra izay dia mandray roa. Ilay nomen'Andriamanitra fahefana dia tokony hanohy amin'ny asa tsara rehetra, ary ilay manam-pahefana izay voatendry amin'izay fahefana avy amin'Andriamanitra izay ka hanohy ny asa tsara rehetra, dia mampiasa ho amin'ny asa tsara izany. Ka isika rehetra izay manaiky amin'izay vanim-potoana izay, ny mpanapaka sy ny manam-pahefana voatendry eto amin'ny contexte biblika fa tsy anti-biblika, dia mazava ho azy fa manohy amin'ny asa tsara rehetra, mandeha ho azy ilay toe-po manaiky, manohy manatanteraka, satria asa tsara ilay ampanovina antsika, dia manefa asa tsara isika amin'ny alalan'ny fahatanterahana. Mipetraka tsara sy mifamatotra tsara izany ilay contexte eto, mihidy tsara mihitsy hoe Andriamanitra tsy toa no manome ordre, Andriamanitra tsy toa no manendra, Andriamanitra tsy toa no manome an'ilay fahefana, ary asa tsara sy mifamatotra amin'iny contexte resahantsika eto hoe famoram-panahy, hatsaram-panahy, halemem-panahy. Vakio tsara ilay titosy toko fahatelo. Tsy teny ratsy olona, tsy ho pilady fa ho mpandefitra, maneho halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Amen. Mazava angamba hatreo. Tiako loharana kely eo anatin'ilay hoe manohy tsara, miasa, manatanteraka izany. Miasa isika, manatanteraka isika.
lay asa sy lay fanatanterahana dia mifamatotra amin'ny contexte sitrapon'Andriamanitra. Zay le tena zava-dehibe zay a. Ny mpanapaka dia mpanapaka voatendrin'Andriamanitra. Ny fahefana zay ampanekenantsika dia fahefana nomen'Andriamanitra, ositra avy amin'Andriamanitra. Izany hoe eto zany lay mpanapaka sy lay manam-pahefana dia manome kisary an'ireo mpanjaka, mpisorona, mpaminany. Alleluia. Dia amin'izay contexte izay dia mifampitohy mazava tsara amin'ny resaka valam-pamonjena sy sitrapon'Andriamanitra. Izany ny contexte resantsika eto hoe famoram-panahy. Averiko tsara, raha namaky an'ilay Titosy isika izay nitaky toetra misy miendrika fandidiana ary mifamatotra indrindra amin'ny halemem-panahy ny fanehoana sy sehon'ilay toetra ao anatin'ilay fanapahana sy ao anatin'ilay fanefana ho an'izay manefa, dia mifamatotra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha vakitsika ilay 7, fa isika koa dia adala fahiny tsy nanaiky voafitaka, andevon ny filana sy ny fahafinaretana maro, ary velona teo amin'ny lolo-posin'ny fialonana, sady hala no ny fankahala. Fa rehefa niseho ny famoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika, fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanaovozan'ny fanahy masina. Amen. Miditra hatrany antrantsika amin'ilay resaka famoram-panahy. Ahoana ozy a toko fahefatra eto amin'ity bokin'ny Titosy ity. Fa rehefa niseho ny famoram-panahin'Andriamanitra, zany hoe famoram-panahin'Andriamanitra io dia tany ambadika tany izy io. Ozavaitsika izay. Rehefa nanota isika tao amin'ny sahalidena, tafasaraka tamin'Andriamanitra isika, voaroka isika ny atsinanana le latsabatra mihemihemy ny ange kérubim nampisaraka atsika amin'ny hazonaina, dia tonga aty amin'izao tany misy atsika izao sika izay nandroasana atsika, dia natsembohan'ny tavantsika no hinanantsika sy ny sisa be da be mifamatotra amin'izay ozona izay. Dikan'izay dia le famoram-pon'Andriamanitra hamonjy atsika tao amin'Andriamanitra, fa isika kosa voaroka nanalavitra an'ilay famoram-pon'Andriamanitra. Arao tsara ilay fanazavana. Ity famoram-pon'Andriamanitra vokatry ny fanahy fahaDimy ity, izay ao amin'Andriamanitra fanahy, ao amin'ny tenany. Rehefa nanota isika tao amin'ny sahany Edena, mora fota amintsika izy namboariny sahany Edena, dia naseho ny famoram-pony manjaka amin'ny zavaboary rehetra, ianareo no maître amin'ny zavatra rehetra, dommage tsika no tokony ho maître hatramin'ny Satana. Fa lavo i Adama sy Eva, dia tonga voaroka isika. Ka isika lay niaina tao anatin'izay famoram-pon'Andriamanitra izay, nisy an'ilay grâce divine, nisy an'ilay abondance, nisy an'ilay bonté, nisy endrika famoram-pon'Andriamanitra tao anatin'ny famoronana. Dia io ny ambaran'ny bokin'ny Titosy eto hoe fa rehefa niseho ny famoram-pon'Andriamanitra mpamonjy atsika, tonga indray izy namonjy atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, dia noentin'i Jesosy Kristy ho vokatry ny fanahy anankisivy io ho famonjena atsika, y compris ny famoram-panahy, noentiny mba ho ahorony indray ato anatin'ny tenantsika mihitsy, fa tsy tahaka n'ilay tao amin'ny sahany Edena hoe nampiainina tao anatin'ny environnement lasaka toy ny hoe
famorapoa, tao anatin'ny fitiavana, tao anatin'ny fifaliana. Zany hoe misy fifaliana, io misy fitiavana dia tsika miaina ao anatin'izay, ao anatin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Fa eto amin'ity contexte n'ity tosy ity dia nisy an' Jesosy Kristy izay tonga mihitsy. Dia Jesosy Kristy rehefa tonga izy niseho. Dia hitondra n'io famoram-po io mihitsy izy. Nitondra n'io hatsara-panahy io izy. Hamboly fitiavana, hamboly fifaliana, hamboly fiadanana, hamboly faharipo. Azafady. Hamboly famoram-panahy, hamboly fanaovan-tsoa, hamboly fahamarinana, hamboly fahalemem-panahy, hamboly famononam-po izy anankisivy ato anatintsika izy. Amboly an'Andriamanitra fitiavana ato anatintsika izy. Dia izay nambaran'ny boky ny tontosy eto hoe fa rehefa niseho ny famoram-panahyn'Andriamanitra mpamonjy atsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy tamin'ny asan'ny fahamarinana izay nataontsika. Izay mantsy ilay contexte tiana tsindrina amintsika ihany koa fa hoe misy taona isika manana endrika gentil, manana endrika tsotra, bonaika, mora fo, mora fanahy. Dia mahita fity eo amin'ny fiarahamonina ny collègue de travail miapprécier antsika. Iny tena mahafinaritra iny, mora lahatra iny, mora fo iny, tsara fanahy iny, tsotra sy ny sisa rehetrarehetra. Fa tiako ampitaina amintsika ara-tsoratra masina androany atao anatin'ny fanazavana fa tsy misy fifandraisany amin'ilay famoram-panahy avy amin'Andriamanitra akory ireny. Fa ireny dia karaktera tsika, niterahantsika ireny ary karaktera tonga naha isika antsika selon ny éducation atsika, selon ny fitaizana ny teizanantsika. Zay tsy ratsy akory. Fa ny zavatra tsara fantatsika sy tsara voaraitsika dia hoe na tsy ratsy akory ara hoe endry ny olona anankiray mora fanahy, tsopo, tsopanahy sy ny ohatran'izany izy, tsara fanahy, tsy midika izay fa afaka ny hanam-pamonjena izy satria ny famonjena tokana dia mifananana an' Jesosy Kristy ihany. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako ozy Jesosy Kristy. Tsy misy afaka andova ny fiainana mandrakizay afa-tsy ireo misotro ny rahan' Jesosy sy mihinana ny nofony ihany. Lalina be izay zavatra resantsika izay fa ivon'ny fizarana rehetra ka misadresia amin'ny mpitoroteny rehetra, misadresia amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra, misadresia amintsika mpino rehetra, ninona zany fietsehantsika, ninona famoram-panahintsika, zafady, ninona fahamarinantsika eo anivon'ny fiarahamonina na par rapport amin'ny soratra masina hoe ohatra ozy ny soratra masina mangalatra dia tsy mangalatra isika. Mametena fotsiny sika tsy mangalatra fa rehefa tsy eo mihitsy lay lien izay le hoe nihinana ny nofony sy ny sotro ny rà manana ny fiainana mandrakizay dia sarotra be. Tsy migarantira famonjena sœur sy frère. Tsy migarantira famonjena. Satria raha vo izay dia raha vo tsy izay le contexte hoe tsy ao akory lay lien, tsy nisotro ny rany, tsy nihinana ny nofony. Dia sanatria izany mitovy amin'ireny le hitanareo le olona mpitady gemme sy olona mampakatra moralina fotsiny. Anao ataoko hoe tsy mpitady gemme fa le olona pino hitanareo hoe ataovy amena dia reny sanatrian'izany hoe avy reny zao teny zao partage amin'ny groupe zao dia ataovy amena dia tonga aminao misy mihitsy prophète sady tena mianina be mihitsy io numéro téléphone vavaka. Bon, verenantsika ny sujet tsy andanano amin'ireny olo ireny tsika. Amoram-panahy, famoram-panahy. Eto mantsy zao ny vokatry ny fanahy resantsika zao sy tondrantsika fizarana. Tsy avy tamin'ny fahamarinana izay nataontsika ataontsika fa araka ny famondram-po kosa no namonjeny antsika. Tao anatin'ilay famondram-po tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia efa naseho an'Andriamanitra tsy tosahady, naseho an'iray tsy tosahady fa mora fo amintsika izy. Fony vao nanota isika tao amin'ny sahany Edena. Satana rehefa nanota izy
avy atrany izy dia nidina ny verdicta ny andrinan'izao tontolo zao efa voatsara fa isika kosa dia nyroasina tao amin'ny sahanidena nyroasina tao amin'ilay tany namoronana antsika tao amin'ilay saha nisy ny hazonaina Jesosy Kristy fa na nyroasina isika dia rehefa nyroasina isika dia nisy elanelana tamin'ilay famoram-panahy sy ilay le fitiavan'Andriamanitra fatao amin'Andriamanitra foana izay fitiavany sy famoram-panahy sy ny vokatry ny fanahy ma-Andriamanitra an'Andriamanitra izay fa izay kosa dia nanaraka antsika foana tamin'ny alalan'ny famonjeny ary mifamatotra tamin'ny famoram-pon'Andriamanitra mora fo tamintsika Andriamanitra na nivadika taminy ary sika manao zafady fa mbola tena afady mbola ao anatin'ny tsy fahasalamana fa mezaka mampita zay afaka ampitaina amintsika tsara ny tompo de hoy ateo hoe na dia mpanota ara isika na dia nivadika tamin'Andriamanitra ara isika dia mbola ilay famindram-pon'Andriamanitra ilay faharipon'Andriamanitra famoram-panan'Andriamanitra vokatry ny fanahy zay ao amin'Andriamanitra fanahy no nitehirizany atsika ary io no nanaraka atsika tamin'ny alalan'ny lalàna io no nanaraka atsika tamin'ny alalan'ny mpaminany ny mpisorona ny mpanjaka io no nanaraka atsika tamin'ny alalan'leo patriarka be da be isan-karazany io no nanaraka atsika tamin'ny alalan'ny zanak'Israely nalefa ho andevy tany Egypta io no nanaraka atsika tamin'ny alalan'ny fisehoan'ny fanavotana any Noa tsotratra ny safidrano tahaka an'izany ihany koa irota izy mianakavy kely tsoringa natao Sodoma sy Gomora famoram-pon'Andriamanitra famonjen'Andriamanitra fahalemem-panan'Andriamanitra daholo ivokatry ny fararesantsika eto io no anton'izany ary mbola io no nanaraka atsika tamin'ny alalan'ny Kristy Jesosy ny famoram-pon'Andriamanitra vokatry ny fanaresantsika eto io dia tena noporofoiny tamin'ilay fitiavana lehibe tsy misy tahaka izany teo amin'ny hazo fijaliana mora fanahy tamintsika Andriamanitra imagine io hoe efa nitenenana ratsy zao Jesosy Kristy noratraina natao daholo ny fihetsika rehetra inhumain barbare ny traitena bandit izy nefa zanak'Andriamanitra fa tao anatin'izany rehetrarehetra izany izy zavatra tokana ihany ny tao am-pony dia ny anao ny sitrapony indray aneo ny fitiavan'Andriamanitra raitsy to ho famonjena antsika hanolotra ny aina hicrucifie hanombo ny fahotako sy ny fahotanao ny famoram-po no netiny nanatanteraka an'izany atreo zany ty vokatry ny fanahy famoram-po ty amoram-panahy ity raha akatsika fitina dia ilay toetra an'Andriamanitra souple averiko tsara hoe ilay toetra an'Andriamanitra ny lefitra ilay toetra an'Andriamanitra Andriamanitra ilay afomandevona Andriamanitra ilay ranomasina mirondrona Andriamanitra ilay sy ny sisa be da be amin'ny terma hoe afaka miseho amin'izay endrika mampatahotra sy endrika afaka ilazantsika azy zay fa tsy izay no netiny namonjena antsika tsy izay no netiny nampiarina tamintsika tsy ilay jugement verdict nataony tamin'ny Satana hoe ny andrina an'izao tontolo izao efa voatsara rehefa niodina tao an-danitra tao tsy izay no nataony tamintsika rehefa niodina tao amin'ny sahanedena fa nasehoany ilay famoram-panahy
tao anatiny nasehoany tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy ho famonjena atsika. Dia io no mifamatotra amin'ilay voasoratra any amin'ny Efesiana hoe fa fahasoavana no namonjena anareo tsy avy aminareo izany, tsy avy amiko, tsy avy amintsika, tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare, tsy avy amin'ny je suis ako, tsy avy amin'ny nofoko izay malemy izay mety marary izay possible kao, androany possible mibata fonjam-by, androany possible tena hoe mafy be, androany possible bien maquillé sy ny sisa rehetra, fa raha pitso mety défiguré, raha pitso mety d'ici 10-15 ans tonga de miketroketrona daholo ny tarehako, misy rida tanareo amin'izany. Ao anatin'izany ilay amoram-pon'Andriamanitra, ilay famonjena no natsindrony tamin'ny alalan'ny vokatry ny fanahy hitoetra ty anatintsika, amokatra ty anatintsika, satria ilay famoram-po toetra tao amin'Andriamanitra io izay noentiny namonjy atsika tsy tamin'ny tanjaka, tsy tamin'ny kery averiko ihany, tsy tamin'ilay fisehoan'Andriamanitra tsy toa amin'ny maha-Andriamanitra hoe afo mandevina azy, amin'ny maha Dieu souverain azy, amin'ny maha ranomasina mirondrona azy, amin'ny maha afo mandevina azy, amin'ny zavatra tahaka an'izany azy, tsy tamin'ny alalan'izay, fa amin'ny alalan'ilay famoram-po no nisehoan'Andriamanitra tamin'ny endrika Jesosy Kristy dia izay no namonjeny atsika, ilay famoram-po, famoram-panahy izay vokatry ny fanahy resantsika eto atsara-panahy manome endrika ny atsaran'Andriamanitra izay, endrika famonjena izay no vokatry ny fanahy, ho velomin'Andriamanitra ao anatitsika, ahafahantsika manana lalam-pamonjena miaritra, maharitra, manatanteraka ny sitrapony ray. Averiko tsara hoe ity famoram-panahy ity miditra hatrany hatrany sika amin'ny fanazavana mantsy. Ity famoram-panahy ity, ity vokatry ny fanahy ity izay noetiko fanazavana ny angateto amin'ity Titosy 4 ity, maneke ny mpanapaka anareo anio kisarisady ahako. Nisy Jesosy Kristy nanaiky ny mpanapaka dia niraitsy to. Jesosy Kristy nanambara an'izany soratra masina. Ny ihany koa dia nanao ny sitrapony ny raiko. Jesosy Kristy ihany koa ny mbola niteny fa ny kapoaka izay natolotry ny raiko dia tsy maintsy ho sotroiko. Raha noraisiko ilay Titosy araka ny contexte hoe antim-panahy, ny tanora fanahy, ny mpanompon'olona, ny fananarana sy ny afatra samihafa araka ny soratra mandry eo amin'ny 2 izay mitohy aty amin'ny 3. Dia rehefa nivakitsika ny 3 dia hoe manaika manam-pahefana sy ny mpanapaka isika, tsy miteny ratsy olona, tsy pilady, mpandefitra, maneho alemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra. Fa za zany te ampitafatra aminao hoe jerevo ilay mesazy noentiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Jerevo par rapport amin'izay contexte Titosy 4 noentintsika izay, io karaktera io mampatsiaro atsika ny soratra masina, mampahatsiarova azy anaiky izay manapaka sy manam-pahefana. Raha miresaka vokatry ny fanahy, famoram-panahy zany sika eto dia mampatsiahy atsika ny soratra masina, hitodika amin'ilay toetran' Jesosy Kristy izay nanaiky, toetran' Jesosy Kristy izay tsy niteny ratsy olona, ilay toetran' Jesosy Kristy izay tsy pilahady, ilay toetra tao amin'ny Kristy mandefitra, maneho ny alemem-panahy amin'ny olona rehetra. Amen. Dia raha mbola tohizantsika ihany ny famakiana,
satria eo amin'ny toko andin'ny fahatelo isika de tanysain'ny bokyny totoso hoe isika de adala fa iny isika rehetra zay adala tao anatin'zany ampialina sy ny sisa rehetra tao anatin'ny abomination sitrapotsy araka ny sitrapon'andriamanitra zany fa rehefa niseho ny famoram-panahin'andriamanitra niseho ilay toetra n'andriamanitra ilay famoram-panahan'andriamanitra tamin'ny alalany Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana de tamin'ny alalan'iny no nandraisantsika famonjena zany hoe lay famoram-panahy toetra n'andriamanitra toetra Kristy Jesosy toetra naseho ho fitaratra teo amin'ny hazo fijaliana toetra nanombon'andriamanitra tsy tony fahotany zao tontolo zao teo amin'ny hazo fijaliana raha araka ao tsara ny fanazavana arak'ilay Titosy izay toetra izay no mifamatotra amin'ny famonjena. Alleluia. Mifamatotra amin'ny famonjena satria rehefa vitan Jesosy Kristy ny mission ana tamin'ny alalan'ny vokatry ny fanahy famoram-panahy zay naseho teo amin'ny hazo fijaliana dia sady novonjeny izao tontolo zao no nanombo an'ilay fahotana tao amin'ny tenan Jesosy Kristy nanombo ny fahotako sy ny fahotanao tao amin'ny tenan Jesosy Kristy zany hoe isika rehetra zay teo ala hauteurany amin'ny hoe halevina tsy isika no mandevina fa raha tiatsika ho levina ny toetra anatitsika amin'ny maha-olona tsika arak'ilay bokyny Titosy teo hoe isika de adala fa iny sy ny sisa rehetra toetra rehetra tsy araka ny sitrapon'andriamanitra raha tiatsika ho levina izany izay toetra tsika olona izay de ilay référence Jesosy Kristy nandevina ny fahotany zao tontolo zao tamin'ny alalany vokatry ny fanahy famoram-panahy teo amin'ny hazo fijaliana dia izay endrim-pijaliana endrika hazo fijaliana endrika zioga nentin Jesosy Kristy hazo fijaliana izay ihany koa zany no tsy maintsy averiko tsara hoe tsy maintsy averiko farany tsy maintsy tompoko lahy tsy maintsy rahalarana bavy sœur frère parcours tsy maintsy expérience andrana ho an'ny mpino anankiray tsy maintsy mihinana an'izay ihany koa lay mpino mihinana inona tsy maintsy zany avelona ao anatin'ny mpino anankiray koa ny vokatry ny fanahy famoram-panahy de ilay vokatry ny fanahy velona ao anatin'ilay mpino famoram-panahy no mandevina ny fahotana eo amin'ny milieu ampanompony eo amin'ny tokantrano ao amin'ny vie personnelle ao maizy azy amin'ny maha tout seul azy na amin'ny maha raim-pianakaviana azy amin'ny maha olona manana andraikitra azy sy ny sisa rehetra afaka ilazantsika azy satria misy vokatry ny fanahy famoram-panahy ao anatiny mora lahatra izy tsy pilahatra izy sy ny sisa rehetra toetra ny Jesosy Kristy nahafahany nanomba n'ilay fahotana teo amin'ny hazo fijaliana dia voaray an'ilay mpino ihany koa izay vokatry ny fanahy izay toetra n'Andriamanitra izay toetra Kristy izay dia iny no miasa mandevona ary zay no manamarina ny tenin'ny Paoly hoe tsy amikery tsy ampatanjahana tsy tenin'ny Paoly fa teny ato amin'ny soratra masina tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahako ozy Jehova amin'ny vokatry ny fanahy io amin'ny vokatry ny fanahy famoram-panahy ity tsy amikery tsy ampatanjahana ary zay no dévoilen'ny bokyny Titosy eto hoe tsy avy amin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataotsika selon moi fa ilay vokatry ny fanahy famoram-panahy ny asa tamin'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana no miasa ato anatiko ihany koa manoloana ny hazo fijaliana izay contexte miasa amiko vesatra mifanitsy amin'ny herin'ny filazontsara tsy miresaka vie personnelle sy vie privée fa miresaka filazontsara de
ilay vokatry ny fanahy famoram-panahy no miasa atao anaty koa miasa ao anatinao. Amen. Mana foana an'izay erin'ny maizina ilay semence, ilay ota, ilay imaziny ilay ota nolevon'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ny tasiny Kristy Jesosy nandevona ny azy teo amin'ny hazo fijaliana azy iny, fa ny anjarantsika izay tokony ho eliminentsika sy tokony ho esorintsika, tokony ho foanantsika atao anatsika atsika izay personnel ny famonjena. Manahafa tahaka ny anahafako indray ho Jesosy Kristy, manahafa ho i Paoly tahaka ny anahafako an'i Kristy. Dia izany no zavatra ambaran'ny bokin'ny Titosy amintsika, sy dia voalen'ny bokin'ny Titosy amintsika eto. Eo amin'ny 9:1 izy dia izao no anambarany azy hoe izay nahidina betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy atsika mba ho amarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araky ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Tanareo fa manamarina n'ilay fanazavana nazavaintsika teo ny zavatra rehetra no resahantsika. Alohan'ny idirako amin'ny fanazavana fanampiny hafa dia misy zavatra tiako iverenana kely eto amin'ilay 5 hoe dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famondram-po kosa no namonjeny antsika. Ilay famondram-pony Kristy Jesosy, famondram-pon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy no famonjena antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanamasina. Important be io passage farany io hoe tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray. Tiako mafinaritra kely azy zany hoe resahako kely vetivety ity le hoe tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ozy ny Baiboly. Dia voalainy Jesosy Kristy tamin'ny mpanoradalàna Nikodemosy izay secret izay. Fa eto ny Baiboly dia miresaka ny bokin'ny Titosy hoe manasa ho amin'ny fiterahana indray ny famoram-panahy. Amen. Averiko tsara. Tsy izany ho miteny an'izany fa ny bokin'ny Titosy raha manaraka an'le famakina ianao, raha very ianao dia meko anao ny référence Titosy 2:7. Ny vakitsika nanomboka teo amin'ny 7, 4, 5, 6, 7 ary 8. Manasa ho amin'ny fiterahana indray tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina. Jereo tsara ange ilay fiasan'Andriamanitra ao anatin'ilay famoram-panahy. Manasa ho amin'ny fiterahana indray. Ary raha hoetiko mijery any ianao mibanjana ny azo fijaliana, satria azo fijaliana no famonjena, ao no miorina ny fanantenantsika, ao no miorina ny finoantsika. Tsisy nahita an'izany azo fijaliana izany, tsisy nanatrika an'izany, tsisy présente ao Golgota isika fa mino fotsiny, fa zava-dehibe zany ary ao anatin'izay finoana izay misy fahatsapana midina atao anatsika, misy fahatsapana, misy expérience retsika any anatin'ny fandrenesantsika lalany, fahatsapana tsy hita maso any amin'ny vatana subtile zany, hatrany amin'ny émotion antsika lalany, hatrany amin'ny sentiment antsika lalany mahatsapa an'izany. Izany mahatonga antsika misy fotoana rehefa mivavaka mitomany sy ny ohatran'izany, misy mahatsapa mafana, mangorangonana sy ny sisa rehetra. Faut savoir discerner foana satria be da be ny esprit miasa ihany koa ao anatin'ireny. Fa tiako persena le hoe fanasan'ny fanahy masina, fanavaozan'ny fanahy masina, fanasan'ny fiterahana indray. Hoy aho teo hoe raha iverenako ilay passage ny hazo fijaliana Jesosy Kristy dia nafinaritra be mihitsy ilay fanasana ny Jesosy Kristy ho amin'ny fiterahana indray. Gaga ngaminareo hoe fa ahoana ary zany Jesosy Kristy ateraka indray izany? Eny tompoko. Andriamanitra dia fanahy. Nateraka indray Jesosy Kristy tao akibon'ny Maria ary tonga nofo.
nisy vy celeste ny aina natao an-danitra tao a natao ambany kely noho ny anjely izy de natao nitovy tamintsika ary natao a nitondra ny fahotantsika natao na alalana rary a natao a mety maty dia no sasana teo amin'ny azo fijaliana eo lay fanasana tsika mantsy rehefa mieritreritra hoe rehefa manasa fanasana fandiovana de rano ihany savony ihany le savony misy parfum sy ohatran'izany reny fa ny fanasana dia misy endriny be da be meko exemple fotsiny hoe mibatisan'ny afo batisan'ny fanahy masina ny batisan'ny rano io tsy le mitsobotsoboka fotsiny anaty rano reny fa tena misy parole mihitsy manasa anao ary ny parole parler ny parole inspiré ny sainte écriture zany no tonga any amin'ny nofonao tonga amin'ny vatanao ary mandratsana hatrany amin'ny lioanao hatrany amin'ny cellule anao hatrany amin'ny tôlanao maranitra noho ny sabatra roa lela ny tenin'Andriamanitra mampisaraka ny tsoka sy ny aina ny fanasy ny toniny manasa satria izay mihitsy fiasan'Andriamanitra ary eo anatin'izay no misy an'ilay famoram-panahin'Andriamanitra zay efa miasa sahady satria isika izay mpanota isika izay tsinotsinona dikan'izany hoe isika ilay feno fahotana tonga Andriamanitra manasa atsika sasana isika ho ateraka indray efa midika izany fa définition an'ny famoram-panahin'Andriamanitra tanao tsy le olona dikidiky be le misy maloto de na mandray azy ara kriko be le misy an'le kisary le teny amin'ny lampa-panjakana iny de nisy zanaky ny mpanambola le mizaraka do de le tanareo le likiliky be le tsy tiandray fa so de tratra microbe infecté sotran'izany fa Andriamanitra tsy zany fa tena miosina mihitsy izy nanasa ary zay le antony nanomboana ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria misy an'ilay fanasana isika izao tontolo izao ny tany mihitsy no ho nateraka indray de manomboka eo any contexte fahasoavana nateraka indray janona ny contexte lalàna le hoe mijanona tsy hoe expiré fa mitohy fa selohany contexte fahatanterahana dia ilay fahasoavana ao anatin'ilay famoram-panahin'Andriamanitra ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra ety indray no manarona an'izany rehetrarehetra izany manarona ny fahotantsika ary manasa atsika hiterahantsika de hoy ateo hoe gaga ngamsika hoe ahoana ary zany hoe teraka indray Jesosy Kristy iany tompoko izay teraka ny nofo dia nofo nateraka nofo Jesosy Kristy dia nofo fa rehefa voasasa teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotako sy ny fahotanao nomena endrika olona Jesosy Kristy afafabe zany zavatra zaraiko zany fa izay mihitsy ny fahamarinana dia teraka indray Jesosy Kristy nidina tany amin'ny fiainatsika izy telo andro telo alina nateraka ny fanandra izy vatana glorieux indray no namakiny mofo tao amin'ny mpianatra fiadanako no omeko anareo vatana glorieux indray no ny akarany nanomezany fofinaina tamin'ny mpianatra raiso ny fofinaina na elokiza na avela nareo de avela izany na elokiza kosa ny tsy avela nareo de tsy avela izany de niakatra izy tamin'ilay vatana glorieux satria nateraka indray rehefa avy ny sasana teo amin'ny hazo fijaliana alleluia be da be nareo no mety gaga amin'izany zavatra zaraiko sy ampahafantariko anareo zany fa somary ara-panahy kely le izy fa mino fa voaray atsika ny hevitra tiany soratra masina ampitainany amin'izany irosondray asika ny amin'ny fanazavana fanampiny amoram-panahy ahoana marina moa ity hoe amoram-panahy ity teo sika dia nanazava nylay endrika tsotsotra ny famoram-panahy zay toetra atao amin'Andriamanitra toetra mpamonjena naseho any tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy na dia afary ny andraisan'olona ny contexte ny Titus toko fahatelo ity satria dia avy hatrany resaka
poste etiatany patron poste politika président mpitondra fiangonana reny no tonga de hoe ekeo tsotro zao a zay teneny reny fa voatendrin'andriamanitra mifahefana rehetra avy amin'andriamanitra de mino fa voarainao ny zavatra tandrify tokony honraisina sy tokony hoekena zany manoloana ny contexte isin'ny zavatra tahaka ireny raha ohatra hoe mifanoja amin'ity contexte ty tosy toko fahatelo ity isika fa hiditra ary sika amin'ny fanazavana amboniny fanampiny any amin'ity famoram-panahy ity hoe ahoana marina moa zany a lay toetra lay tena hoe karaktera fisehoan'ity famoram-panahy ity ahoana ny amantarina ny olona anankiray manana ny famoram-panahy vakitsika ny Matthieu toko 10 ny Matthieu toko 10 no vakitsika Matthieu toko 10 andiny fahaenina amby folo vakitsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy Matthieu toko 10 andiny fahaenina amby folo indro izaho maniraka anareo tahaka ny ondry eo ampovoany ambody koa endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala ahoana ozy ny soratra masina maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambody endre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala toetrika ny resaka Jesosy Kristy image nanana an'ilay toetra famoram-po Jesosy Kristy famoram-po tao anatiny misadresy ampino am'izay zany tsika zao misadresy aminao zany ny soratra masina misadresy amiko ny soratra masina ny avo indrindra indro maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan'ny ambody sady miteny hoe tsy tahaka ny ondry fa tena hoe ondry ao ampovoan'ny ambody mihitsy isika encerclé ny zavatra miodidina antsika rehetra dia fahafatesana ny zavatra miodidina antsika eo ambony manindry antsika avy avanana sy ny sisa rehetra fahoriana fa ahoana ozy ny soratra masina endre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala raha etiko amin'ny vokatry ny fanahy famoram-panahy zay tondrantsika fanazavana eto vokatry ny fanahy fahaDimy ity Matthieu toko 10 andiny fahaenina amby folo ity lay toetra lay vokatry ny fanahy famoram-panahy takin'ny soratra masina amintsika zay naseho an'Andriamanitra tsy to tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy toetra an'Andriamanitra natiora an'Andriamanitra mora fanahy namonjy atsika dia ity no tena mahafehy azy betsaka ny verset mahafehy azy sy mahalaza azy fa ity no entiko manambara amintsika hoe ny olona mora fanahy anankiray dia porofoiny io Matthieu toko 10 andiny fahaenina amby folo io izy voalohany ny raha an'Andriamanitra tsy toy izy ny rahan'i Jesosy Kristy izy tarihiny fanahy izy mazava ho azy irak'Andriamanitra izany tarihiny fanahy zany dia ondrin'Andriamanitra fa lay mission eo ampovoan'ny ambody eo ampovoan'ny menarana eo ampovoan'ny mpandrabiraby ny Israelina ny teo ampovoan'ny Amalekita ny Jebosita ny Etita ny Evita sao mieritreritra hoe miala fanadevozana any Egypta de tranquille fa ady sy ady tany anefitra ary rehefa azo ny terre promise Israel Jérusalem sy zay afaka ilazantsika azy rehetra dia hatramin'izao eo ampovoan'ny ambody nizaniza olona anankiray milaza azy mora fanahy averiko foana bedabeo eo amin'ny contexte andavanandro ny olona miseho bonaika miseho gentil
miseho moralahatra miseho fa za miteny atsika fa ny akamaroany reny dia hypocrite daholy. Hypocrite satria pour son intérêt. Hypocrite satria malemy fanahy aminao izy satria misy tanjony tiano tratrarina amin'ny alalanao na miaraka aminao dia anao mila ampidiriny ao anatin'izay jeu izay. Fa raha novakianao tsara ilay titosy ny tondratsika fanazavana dia tsy maintsy ny mission an'Andriamanitra no mampiditra anao ary manafy anao aloha ny vokatry ny fanahy famoram-panahy ary ny mission misy anao dia eo ampovoan'ny ambodi. Ary ilay ambodi dia maneho ny référence amin'ny ambodi azy dia maneho ny référence an'ilay persécuteur am Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy diso mihitsy isika raha nandray ny bokin'ny Titosy toko 7 ary ny dévoiler ny hevitra ambadika manasongadina famonjena sy ny présence an Jesosy Kristy amin'ny acteur principal azy foana ao amin'ny lalam-pamonjena, ivo-pamonjena. Tsy diso mihitsy isika. Fa izay mihitsy no amafisin'ny Timothée toko 10:5 ity. Hoe isika izay manana nyty vokatry ny fanahy famoram-panahy fanosorana avy amin'Andriamanitra fanahy Andriamanitra fitiavana tamin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy ity dia tsy maintsy manome image an'i Kristy Jesosy entouré pharisien, entouré mpampiala-dalàna sy ny saducéo sy ny doctrine endoctriné rehetra reo voapetaky ny vy mamay rehetra, ny fanjakana bibidia ny romanina, ny mpisorona sy ny sisa be da be, Satan en personne fanatrika taminy tany anefitra. Miankofy atao anatrehako dia omeko anao izao rehetra izao tsy ny mofy ihany novenomany olona fa ny teny rehetra izay loka amin'ny vavan'Andriamanitra. Ny fasy tamin'ny Satana atao amin'ny sahany Getsemane sy ny sisa be da be. Entouré fa ao mihitsy no miteny ilay hoe vokatry ny fanahy famoram-panahy. Tsy amikery tsy ampatanjahana fa amin'ny fanahy koa hoy Jehovah tompony maro. Ahoana ny fipetrak'ilo hoe endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Efa nisy fotoana nanazavana izy io fa tsy manina averiko eto. Hitanareo nisy fotoana rehefa nimenimenina ny zanak'Israely tany anefitra, satria isika dia mpimenimena, ny zanak'Israely dia mpimenimena satria tsy ao ilay vokatry ny fanahy famoram-panahy. Ary ny zava-doza efa tsy ao ilay vokatry ny fanahy famoram-panahy dia tsy manaiky isika, tsy nanaiky ny zanak'Israely ho taritiny mpaminany Mosesy fa nomenimenina foana izy Mosesy izay nanana n'ilay famoram-panahy avy amin'Andriamanitra. Dia izay ihany koa manome image atsika matetika tsy manaiky tarihiny fanahy, tsy manaiky tarihin'ilay fanambaran'ny bokin'ny Titosy hoe manekeny mpanapaka anareo sy ny manana ilay présence divine araka ny fanazavana fanazavaintsika tany ambony fa tsy posta politika na zavatra ohatran'izany na ihany koa fahefana avy amin'ny devoly. Fa raha ohatra hoe ampaneken'Andriamanitra ny fahefana izay ohatra hoe misy lehilahy nota manapatra amintsika dia efa permissif izay ary efa misy tanjon'Andriamanitra amin'izay tahaka ny kan Joba. Tanareo amin'izany ilay détail ana soratra masina mezaka manome indice be da be ahafahantsika mijery antsipria tsoratra masina sy antsipria mpahazahoana fa tsy ilay hoe mpivavaka. Tanareo le sokafana ny fiangonana dia animena iraina ny hira dia atao daholo ny hira manentana ahafahan'ny mpino tonga amina stadina jouissance any amin'ny resaka manipulation ana hypnotisme izany zavatra resahako izany dia manomboka amin'izay ny olona mirevirevy sy aniny eo fa à côté de la plaque izy fa tsy fantany akory hoe tsy misy famoram-panahy mihitsy ao amin'ilay zavatra deraina, tsy misy asan'ny fanahy mihitsy fa resaka animation sy resaka incarnation ana esprit no
ianimena n'ilay fotoam-bavaka de taikely fotsiny zay entre hoe ateo hoe ahoana moa no endriky ty hoe nipetraky ty hoe indre tahaka ny menarana itya mora tahaka ny voromalala nisy fotoana ny vahoaka Israel nomonina tany anefitra dia tesitra Andriamanitra tsotoa tesitra tamin'ny vahoaka Hebreo rehefa tesitra tamin'ny vahoaka Hebreo Andriamanitra tsotoa dia ny fona tamin'Andriamanitra i Mosesa ny amin'ny mba amindran'Andriamanitra fo mba ho mora fanahy amin'ny vahoaka Hebreo Andriamanitra tsotoa dia nasen'Andriamanitra tsotoa namboatra menarana varahana i Mosesa dia nataony Mosesa lay menarana varahana rehefa nataony Mosesa lay menarana varahana boky nomeria de fantatsika tsara fa iny menarana varahana iny zay rehetra mibanjana iny de afaka tamin'ny mamerina manonona ny fiadanana amitsika ary mbola faly manohy ny fizarana atao anatin'ny loha hevitra vokatry ny fanahy fahaDimy famoram-panahy amitsika indray ny tenako eo ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony teo amin'le resaka menarana varahana serpent caducé isika no tapaka ialakotsiny aminareo izay ny am'izay fatapahana izay fatapahana zay de tsy fatapahana hoe avy ety amiko fa resaka connexion le izy tsy fantatro fa subitement tapaka ho azy teo le izy aty aminay koa moa ny connexion ohatra ny connexion lente zany tsy fantatro hoe inona ny anton'izay bon ny facture nefa voaloha tsara rehetrarehetra problème na jirama zany tsy any Madagasikara ihany fa manerana n'izao tontolo zao indro ny aizina manarina ny tany fa tena zava-dehibe mahafinaritra indrindra de hoe mbola afaka anohy ny fizarana indray zany sika vokatry ny fanahy fahaDimy famoram-panahy Matio 10:140 no nijanonantsika teo de lay Matio 10:140 ny vaky ny teny de hoe indro izao maniraka anareo tahaka n'ondro eo ampovoan'ny ambody ka endre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala dia izay lay mission ao anatin'lay résistance an'lay famoram-panahy satria ny tena tian'Andriamanitra apetraka ao anatin'izay hoe endre tahaka ny menarana izay mora tahaka ny voromailala izay fantatsika ny menarana dia lay nazavana teo hoe teo amin'le fatapahana mihitsy ny menarana de namiendrika an'ilay menarana varahana izy tany amin'ny nombre tany amin'ny boky nomeria fa i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana misy vidéo fanazavana an'izay ny resaka serpent caducé afaka jerinao any amin'ny YouTube na atao amin'ny page du lily fanosorana ihany koa fa lay menarana dia Jesosy Kristy tsika mantsy raha vao miresaka hoe menarana de avy hatrany dia satana no atsaitsika fa tsy diso izay fa azadiny fa ny menarana resahan'ny baiboly eto hoe endre tahaka ny menarana de ilay faendreny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana na ny ony an'ilay famoram-panahy no entiny résister an'ilay hoe encercler izy ondry teo ampovoan'ny ambody lalina be zany zavatra resantsika izany averiko tsara hoe endre tahaka ny menarana ozy ny baiboly lay hoe endre tahaka ny menarana de endre tahaka ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana
morataka ny voromailala mifampitoy ireo zavatra ireo. Morataka ny voromailala fantatsika fa ny voromailala dia compris ny fanatitra raha mamaky ny Levitikosy toko voalohany isika efa nitondratsika fizarana teto ihany koa izay ny fanatitra omby osy ondry ny domoina ny voromailala endriky ny fanahy masina. De tsy iza io endriky ny fanahy masina io fa Jesosy Kristy nahidina avy any an-danitra no endrika parfait an'io fanahy masina io rehefa personnifie tonga olona tonga zanak'Andriamanitra tokony ondry tonga ondry averiko tsara hoe tonga ondry eo ampovoan'ny ambrody mitafy an'ity vokatra ny fanahy famoram-panahy ity endry tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala satria misy an'ilay mission. Titosy toko 7 ny vakitsika tany am-piandohana mampatsiaro antsika ny soratra masina fa mila manohy sy manaika ny mpanapaka sy ireo manam-pahefana isika. Fampitohy daholo ny zavatra resahantsika. Jesosy Kristy ilay menarana teo amin'ny hazo fijaliana satria ilay menarana varahina tany anefitra boky nomery dia tandindon Jesosy Kristy ary tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana ilay menarana tany amin'ny boky nomery izy natao mpanjinina fotsiny mba hahafahana miala amin'ny ngidiny fahafatesana fa ty amin'ny fahasoavana izy aty amin'ity resaka vokatry ny fanahy famoram-panahy nampitafian'Andriamanitra ny tenan Jesosy ity ny famonjena dia tena hoe nombona mihitsy ilay menarana ary zay dia mamaly an'ilay contexte ao amin'ny Genesis fanambaran'Andriamanitra tsy to tamin'ny Satana hoe ho ampifandra fesiko ianao sy ny vehivavy izy anoritoro ny lohanao ianao kosa anoritoro ny ombalambe tongony. Ty tanteraka tamin'i Jesosy Kristy tonga menarana nombona lay menarana lay Satana no nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izay nalainy Jesosy Kristy ny toerana. Zay le hoe endre tahaka ny menarana dia le hoe endre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala lay vokatry ny fanahy anasany ny soratra masina antsika ho fitafim-panahy eto izany ho toetra antsika ho isika dia izay famoram-panahy noentiny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana izay no zava-dehibe asongadiny ity Mateo toko 10:4 ity. Irantsika ho eo ampovoan'ny ambody ety amin'ity zao tontolo zao ity izay atantsika fahoriana fa ny moyen ahafahantsika miresiste an'izay fahoriana sy ny pression isan-karazany ny tsy fisihana ny endrim-pahafatesana amin'ny endriny maro isan-karazany ety amin'ity zao tontolo zao ity izay natrihan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny ahafahantsika manao fasy amin'izay dia ny vokatra ny fanahy mora fanahy isika lay toetra ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria amin'ny alalan'izay toetra izay no anandratan'Andriamanitra antsika. Averiko foana ny soratra masina mampatsiahy tsy amin'ny tanjaka tsy amin'ny kery fa amin'ny fanahy koa hoy Jehova tompony maro. Dia tamin'ny vokatry ny fanahy famoram-panahy endre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala lay endriky Jesosy Kristy nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izay ihany koa no toetra ary zay ny tsy maintsy ananantsika ny vokatry ny fanahy famoram-panahy ahafahantsika manana résistance miatrika
manao faire face ny zavatra rehetra tsy maintsy atrehana, fahoriana, fampahantrana, fikendrena, fanaintainana sy ny sisa rehetra ataky ny demonia ety amin'ity zao tontolo zao ity. Raha vao tsy manana an'io toetra famoram-panahy, vokatry ny fanahy, natiora Matio 10:19-20, tahaka ny fahendrenana ananan' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana io isika, dia tsy afaka aresy izao tontolo zao. Amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, izy no mandresy izao tontolo zao, dia izy le maresy an'izao tontolo zao no toetra famoram-panahy tonga ataonantsika dia lasa mpandresy miaraka amin'isika. Tsy afaka. Ary rehefa tsy afaka maresy isika, tsy afaka andresy, tsy afaka hifanatrika amin'ny situation hazo fijaliana isan-karazany ety amin'ity zao tontolo zao ity, satria tsy ao lay fahendrena tahaka ny menarana Jesosy Kristy, lay famoram-panahy endrika voromailala, toetra ny fanahy masina, dia resy isika. Izay no tsy mahakonty izay no tsy maha-crédible ny fivavahana resaka positivisme, ny fivavahana resaka majika aitraitra, manaitairana, animena. Fa misy zavatra tena hoe mila voaray atsika zany. Alleluia. Misy vokatry ny fanahy, famoram-panahy, toetra ny Kristy noentiny sy nasehoany ary no porofoiny fa izay hamoram-panahy izay no ahafahana mandresy ny menarana. Dia misy an'izay toetra izay manaiky ny mpanapaka atsika, lehibe tsika arak'ilay Titosy no tondrantsika fanazavana tany am-piandohany tapany voalohany, izay mifampitohy amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy mifampitohy amin'ny ordre an'Andriamanitra tsy to, mifampitohy amin'ny hoe iza ny mpanapaka, fa efana avy amin'iza ilay manapaka. Ary mission izay voatendriniza ilay hoekeko apetraka ilay mpanapaka. Misy détail be da be ao anatin'izany izay tsy maintsy voasivana sy tsy maintsy fantatsika. Dia mora fanahy ao anatin'izany rehetrarehetra izany tsika, dia marina ny hoe ny zavatra rehetra miaraka miasa, asoa zay rehetra tian'Andriamanitra, mahasoa ny plan'Andriamanitra zay mila tanteraka amin'ny fiainantsika, fanasoavana antsika ihany koa en même temps. Andriamanitra efa fahasoavana izy, tsy misy hoe mahasoa an'Andriamanitra, fa izy efa soa, efa fahasoavana izy. Fahasoavana izy no namonjenantsika tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy, izy no fahasoavana. Zany ny vokatry ny fanahy izay resahantsika. Mampalahelo fotsiny dia rehefa miresaka vokatry ny fanahy zany ny olona dia hoe fitiavana dia tsotsorony be ao am-piangonana hoe mifankatiavanareo, aoka ny fifankatiavanareo tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, zavatra tsy ratsy zany aoka ny fifankatiavanareo manapirofo marina fa pralasy mpianadao amin'ny tompo, zao zany no entina mianimeny mpino. Fa ny détail sy ny profond an'ilay texte, ilay teny tonga nofo, mila tonga nofo. Satria le hoe teny tonga nofo dia misy vokatry ny mpanahy tanteraka sy marina any am-pontsika. Ny resakitsika eto hoe famoram-panahy, vokatry ny fanahy fahaDimy. Tonga nofo ary velona amin'ny nofontsika, manapaka amin'ny nofontsika, ary tonga maniraka atsika hietsika, mitaridalana atsika, miguide atsika, mioriente antsika izay vokatry ny fanahy zay, ahafahantsika manefa ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy mijanona connaissance fotsiny, tsy mijanona fahalalana fotsiny hoe vokatry ny fanahy anankisivy, zao avy izy anankisivy, zao avy.
tsy nijanona am'zany fa tena misy zavatra midina mihitsy makatoerana ao anatiko ao tahaka nakany vokatry ny fanatoerana zay efa tao amin'ny tenan Jesosy Kristy naseho an Jesosy Kristy hoe ato amiko ny vokatry ny fanahy famoram-panahy hoentiko mandresy an'izao tontolo zao eto amin'ny hazo fijaliana de izay ihany koa zany no mila marina amintsika pino voarayako marina tanteraka ato amiko ny vokatry ny fanahy famoram-panahy de afaka miatrika ny bataille spirituelle ny ady am-panahy isan-karazany izay karazana obstacle sakana tsy afahako mandeha mahitsy makany amin'ny fiainana mandrakizay misy vokatry ny fanahy midéloger an'izay obstacle izay misy vokatry ny fanahy efa miara-miaina amiko tonga mora fosy mora fanahy satria misy sitrapon'Andriamanitra amonjeny aloha ary famonjena ny hafa ihany koa ao anatin'ilay contexte ary ny vokatry ny fanahy portion amin'izy anankisivy zay resantsika eto no mamelombelona atsika mampiaina atsika Salamo toko 7 andiny 5 ny famoram-panahinao no mahalehibe o Davida hoy ny mpanao salamo mampiaina atsika mampisandratra atsika izy tsy maintsy mitombo mahalehibe lizy atao anatiko mitombo atao anatiko izy izao amin'izay fotoana izay lasa ilay fitombony ino no fialehibe azako araky ny boky ny salamo toko 7 tanareo fa midevoile an'ilay toetra tsy kelikely am'izay midevoile an'ilay toetra tsy kelikely sy ilay natiora n'ilay vokatry ny fanahy portion zay resantsika eto hoe famoram-panahy am'izay ny toko sy andinina amin'ny soratra masina ao anatiny firesantsika sy fanazavantsika ny hevitra ara-tsoratra masina sy ara-baiboly mifanitsy amin'ity resaka hoe famoram-panahy ity toy izantsika ihany ny fanazavana toy izantsika ihany ny fanazavana indre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala zay zany no toy ny hoe fampianaran'ny soratra masina tsy maintsy aky amintsika tsy maintsy toetra atsika de ilay faindrena nanaran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ilay endrika serpent caducé fa misy sekrena famonjena lehibe ao anatin'izay ao anatin'izay toetra izay ihany fakitsika ny Kolosiana toko 3 andiny faha 12 avakitsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy ko mitafy famindram-po sy fiantrana famoram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina no malala fantatsika tsara raha vao miresaka ny bokon'ny Kolosiana izany tsika de Andriamanitra tsy toa tamin'ny alalan'ny Paoly any s'adresse tamin'ny mpino ireo Kolosiana zay mafo araka ny contexte eto amin'ity Kolosiana toko 3 ity ary ny fananarana tao de hoe tokony arina ny asan'ny nofo ny fitondrantena tsy miendrika sy tsy araky ny filazantsara raha vakitsika ny toko sy andiny rehetrarehetra eo amboniny dia milazany amin'izay fa manoloana ity vokatry ny fanahy famoram-panahy ity dia milaza mazava tsara i Paoly eo amin'ny andininy 2 hoe mitafy famindram-po sy fiantrana famoram-panahy fanetretena famoram-panahy fanetretena fahalemem-panahy fandeferana fa matipato
mifatotra daholo zany zavatra resahany Paoly zany. Izany zavatra ampitain'ny soratra masina amintsika izany amin'ny alalan'ny mpanompony Paoly apôstôly. Ialantsika amin'ny contexte fa misadrese amintsika mihitsy ny soratra masina. Misy fitafiana zany eto. Ino tsara? Teo tsika dia nilaza toetra endry mora tahaka ny voromalala, ilay toetra ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, alahatra par rapport amin'ny sitrapon'ny ray, manaiky tsy mandamy renonsian'ny sitrapon'ny ray, ny kapoaka izay men'ny ray koa tsy maintsy sotroiko ozy Jesosy Kristy. Izay le fahamoram-panahy tao amin'ny Jesosy Kristy. Endre tahaka ny voromalala, mora tahaka ny endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Izay lay toetra. Fa mbola tsy ndriny Paoly izy atao amin'ity Kolosianina toko fahatelo ity. Tafina mihitsy. Izany hoe sady miaina anatiny sika no mitafy an'ilay fitafiana famoram-panahy miantra, tsopo, tsara fanahy, mora lahatra, sy ny sisa be da be mandefitra. Sady iainantsika ilay izy amin'ilay fahendrena ao anatin'ilay karaktera hoe mampiaina amin'ny mahatoetra anaty. Fa ny ivelany ihany koa dia manome endrika fitafiana io famoram-panahy io. Sa mahafantatra ny évangéliste Stéphane isika Etienne, martyra voalohany tratran'ilay charge publique, ary Paoly apôstôly izay manoratra ny bokin'ny Kolosiana eto dia acteur principal tamin'ny fikendrena ny ainy Stéphane tamin'izany. Rehefa notoram-bato Stéphane Etienne, nitenenana ratsy, nampangaina sy ny sisa rehetra, dia nitafy ny famoram-panahy tokoa ny lehilahin'Andriamanitra ny évangéliste. Satria izy nitafy an'ilay amoram-panahy. Tsy namaly, tsy niteny ratsy olona efa nazavaintsika izay tamin'ny fanazavana tapany voalohany tany ambony, tamin'ilay namaky an'ilay boky ny totosa isika. Tsy namaly, tsy niteny ratsy, mora fanahy, nandefitra, nanao ny sitrapon'ny ray. Dia ny zavatra nisy nisy sokatra ny lanitra, ary nahita an'Andriamanitra ray tsy toy izy sy Jesosy Kristy zanany teo ankavanan'Andriamanitra tsy toy. Tiako ampaherezana anao dia hoe tellement tena hoe déborde ilay famoram-panahy tao anatin'ny Stéphane, tao anatin'ny Etienne, dia tonga afaka naharitra sy niaritra ny lynchage public izy. Tantarainy zany dia mora, fa za ihany koa nefa dia mampahery anao fa ireo patriarka rehetra nizanizy izy Tabado ry Isaia no tsy faina tamin'ny position mitsongoloka, ry Petera ny fantsihana mitsimbadika, ry Paoly tahaka an'izany ihany koa, ry Jakoba tapatenda, ry Jaona natsipy tany anatin'ny menaka mangotraka, sy ny sisa be da be. Dia ny zavatra teneniko anao ny olona zany ety ivelany izay mahita n'ireny karazana fijaliana ireny dia miaiky mihitsy grave zany tortura izany, grave zany fampahoriana izany, grave zany fandatsahana aina izany, grave zany tena fampahoriana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Fa za miteny aminao fa ilay famoram-panahy ao anatin'ilay mpino, ao anatin'ilay évangéliste, ilay tao anatin'ny Kristy Jesosy, ilay ao anatin'ilay tondrona fa victime, ilay vokatry ny fanahy, mampijoro an'io olona io no manokatra ny lanitra, ary io no mahatonga azy ho mpandresy amin'ilay zavatra
miatra amin'ny tenany zany hoe miatra amin'ny any zay miatra amin'ny any ny torabato miatra amin'ny any ny zavatra rehetrarehetra fa misy an'ilay vokatry ny fanahy famoram-panahy zay toetra an'Andriamanitra sy fampaharetan'Andriamanitra par rapport amin'ny douleuran'ny nofo sy ny fanaintainan'ny fo dia tena marina fa lehibe ilay ao anatin'ilay olona noho izao tontolo izao. Averiko tsara hoe manamarina ny fahamarina ny soratra masina fa tena lehibe ny ao anatin'ilay tondroina fa victime araka ny fijerin'izao tontolo izao sy ny ety ivelany sy ny mpitorabato sy ny mpanatsatoka vimaranitra sy ny sisa be da be mpiteny ratsy mora fanahy manana ny vokatra ny fanahy fahaDimy famoram-panahy ilay mpino lehibe ilay ao anatiny noho izao tontolo izao misy lanitra misokatra sahady hitany ary satry ny toetra ny olona ety ivelany miteny hoe raha zany eo amin'ny toerana io dia mivady finoana raha zany eo amin'ny toeran'ny olona io dia mirenonsi an'izany Andriamanitra ivavahany zany raha zany eo amin'ny toeran'ny olona io tena tsy mivavaka atsony inona ny antony ivavahako raha izao raha izany eo amin'ny toerana fa ianao lay ao anatin'ilay enveloppe hoe famoram-panahy izay sady ao anatinao no fitafianao ihany koa tsy izay ny fahatsapanao fa ny lanitra misokatra Andriamanitra tsy toy eo amin'ny seza fiandrianana sy Jesosy Kristy zanany eo ankavanana dia ny tantarany Etienne fatatsika rehefa nibanjina azy naharitra amin'izay ny olona dia ny tarehany namirapiratra tahaka ny anjely zay le reflehan'ilay herin'le amoram-panahy mihitsy zany no misy tena hoe reflehany amin'ny fizazana lasa misy transfiguration ara-panahy be zany zavatra resahako anao zany da ny zavatra zaraintsika izany tsy le resaka tsotra kely any anatin'ny fiangonana vokatry ny fanahy dia izao fitiavana fifaliana fiadanana faharipo dia rehefa miadana ianao rehefa complet ny confort rehefa tsy tara fidirana voalohany sy faharoa sy fahatelo anao maloha tsara dimy sy rehetrarehetra dia izay no fiadanana izay no faharipo tsy atopoko fa misy référence amin'ny resaka salut famonjena foana misy référence amin'ny vavahadiny lanitra misy référence amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra amen. Tsy te plaza zavatra ohatran'izany fa miezaka ankehitriny milaza tsy kelikely hatrany zavatra ohatran'izany mba ahafahantsika mangetaheta sy misaina ny zavatra any ambony ny zavam-panahy ny fiainana mandrakizay ny vie éternelle fa tsy ny ety an-tany ny rassemblement ny fivoriana ny fananterana rakotra ny adida ety an-tany daholo zany za tsy miteny hoe ratsy zany za tsy miteny hoe ratsy zany fa lay zavam-panahy ary milaza famoram-panahy isika dia lay zavam-panahy ao anatin'izany ny fean'izany ny vaikan'izany ny fiorenany zany any amin'ny rahatsika sy ny lioatsika sy ny tsokatsika any velona ny anatin'izany singa voateniko zany ve ny amoram-panahy sinoa manao fait semblant isika eo amin'ny fanompotsika rehefa miteny pastera hoe misy sonao bataina dia moramora fanahy fa par rapport amin'ny emploi du temps par rapport amin'ny contexte isan-karazany par rapport amin'ny zavatra tiako ho azo fa tsy eo ilay contexte vavahadiny lanitra fampisaintsaina n'izany fampisaintsaina n'izany zavatra zaraiko zany fa tsy hoe mikendry iza sy iza akory amin'izany. Alléluia. Dia raha mbola mamaky ny Efesiana ihany tsika dia esorina ny tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Efesiana 4:31-32 fakitsika vetivety ary ao aloha kely ny Filipiana Efesiana 4:4
esory aminareo ny folentika rehetra ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana ny finditenena ny ratsy ary ny lolompo rehetra aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Hitanareo fa ny referensa ny fanambaran'ny soratra masina dia mampitodika foana ao amin'ny Jesosy Kristy. Miteny izy aloha esory ilay caractère humaine isika mpiboda, isika mpifosafosa, isika manana folentika, isika tezidava, isika sotrobe lavatango, isika sy ny sisa be da be de nature humaine amin'ny mampanotatsika. Fa nisy famoram-panahy an'Andriamanitra izay namonjena antsika toetra ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay mora fanahy indrindra ho avy antsika rehefa avy eo. Jesosy Kristy ilay mora fanahy indrindra dia tsindrin'ny Efesianina mazava tsara eto hoe aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo ka ifampianatra sy ifamela heloka. Le mifampianatra dia soratra masina. Tsy mifampianatra zavatra ratsy a. Eo ihany ny hoe mifampianatra devoir sy ny zavatra ohatran'izany fa mijanona ho onivoan'ny saina ireny. Fantatsika tsara nefa fa ny fahalalana dia mampieboebo raha tsy voafeny vokatry ny fanahy. Contrôle de soi farany indrindra. Fahononam-po izay. Fa le mifampianara eto dia ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra mampampianatra antsika. Andriamanitra mampianatra antsika. Ohatra hoe miteny amin'ny alalan'ny soratra masina izy dia za mamelabelatra eto. Tsy izany mampianatra anareo fa Andriamanitra no mampianatra anareo ary mampianatra antsika fa izay mizara aminao dia mianatra ihany koa. Zay zava-dehibe zay a. Tsy hoe za mizara dia izany ho iza, izany ho gradena, izany ho cela. Non. Fa iza dia miara-mianatra aminareo. Jesosy Kristy no maître antsika. Izy no mpampianatra antsika. Zay nge nahatonga Jesosy Kristy ny teny any amin'ny Matthieu 11, 28, 29, 30 makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavizatra entana. Izao no nome anareo ny fitsararana. Eto ny zogako mianara amiko. Fa mora ny zogako a sady maivana netako. Malemy fanahy tsy miavonam-po Kristy Jesosy. Dikan'izay dia hoe mora fanahy dia mianatra any aminy isika. Dia io tenin'Andriamanitra io no zogaitsika, io no zogatsika. Io le hoe mora ny ziogako. Tany amin'ny contexte ancienne alliance dia nozogaina lalàna ny mpino. Apetraka eo ambozonan'ny vahoaka Hebreo isambatan'olona avy ny lalàna. Tsy mahazo mijangajanga, tsy mahazo mamono olona, tsy mahazo. Dia iny no orientation. Ary ny mpaminany ny mpanjaka, ny mpisorona, no mpikaravasy raha vao makatsy, à gauche, à droite. Fa ty amin'ny andro ny fahasoavana kosa isika dia ity hoe mianara amiko, mianatra ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra Kristy Jesosy no mamangy antsika amin'ny alalan'ny karazany fanomezam-pahasoavana dia mitondra ny fampianarana izy. Moyen anankiray izay. Fanahy masina no miasa ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Dia ao anatin'izay no miasa ny famoram-panahy, satria ny famoram-panahin'Andriamanitra tsy to amin'ny alalan'ny Kristy Jesosy dia midika fa famonjena. Ilay fampianarana dia ampianarina isika ahalala famonjena. Rehefa mahalala isika connaissance dia tsy tokony hijanona fotsiny eo amin'ilay connaissance fa ilay vokatry ny fanahy izay mahazo toerana ao anatintsika no mampifamatotra antsika amin'ilay fahalalana. Ahatonga antsika hiaina amin'izay an'ilay fahalalana.
ka tsy zogaina amin'ny alalan'ny didy sy ny fandidiana ntsony à gauche à droite. Misy mpitondra fivavahana hoe izao atao, izao no tsy azo atao, alohaviny ampahafolokarena, aza mandoa ampahafolokarena, za tsy hoe contre na pour tsy an'ilay resaka. Fa partiran'le hoe tanteraka ao amintsika amin'izay ilay fifamantorana, tanteraka ao amin'ilay mpino, izay le hoe famoram-panahy sy ilay connaissance nianarana, mankanesa ty amiko, mianara amiko ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mifamatotra reo ka tonga aina mamelona atsika ary lasa fofinaina mientona ao anatintsika, mampiaina atsika, dia tonga témoignage isika. Ary zany ny ka ny Stefana no resantsika teo. Zany no kan Jesosy Kristy témoignage vivant. Lama to tamin'ny fitsanganana, lama to ihany koa tamin'ny fisantarana, fidirana tany amin'ny lanitra, fiainana mandrakizay. Lama to amin'ny zavatra rehetra, satria nasio ny ariary tao anatin'ny tenan'izy ireo sy ny hafa, ny hery ny vokatry ny fanahy, famoram-panahy izay ifampizarantsika eto. Alléluia. Tsara ny tompo. Maraparana antsika efa nisy an'ilay tapany voalohany efa nizaraiko teto fa noho ny fatapahany connexion tena ialana tsiny be da be aminareo de tsy maintsy nanohy direct fanondroany indray toy n'ilay vavoalaza tany amin'ny tapany voalohany, zany hoe mijery indroa zany sika. Fa ezaka anao assemblage an'ilay vidéo de ataoko publication ana vidéo le izy any amin'ny page. Ny azo ambara zany vokatry ny fanahy fahaDimy eto amin'ity famoram-panahy ity de milaza secret lalina be mihitsy ny soratra masina tahaka ny alalin'ny famarinana ifanambarana tamin'ny vokatry ny fanahy efatra ambony, ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny faharipo zany, dia tsy latsa-danja amin'izany ihany koa, tsy hoe amboniny rehetra koa ny famoram-panahy, fa tena hoe lay lanja mihitsy zany tia ny soratra masina tsapatsika. Ary tena hoe tokony tena hoe velona ao anatitsika. Izay le hoe velona ao anatitsika izay dia Andriamanitra tsy to zany mangetaeta mihitsy mba ho tsapanao, mba ho tsapako, ary ho fiainako sy fiainanao ny vokatry ny fanahy famoram-panahy. Satria raha narahanao tsara ny fanazavana ny angatany amin'ny bokyny Titosy ny oetitsika tamin'ny fanazavany Matio endre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala, dia nanondro an Kristy Jesosy foana. Ary rehefa nitondroiny soratra masina Kristy Jesosy dia lay toetra tao anatin'ny Kristy Jesosy no asongadiny soratra masina isanandininy, isa tokony avy netiny nanazava, izay nazavaintsika teo ny vokatry ny fanahy, halemem-panahy, hamoram-panahy, hatsaram-panahy. Ary ny tena mahavelom-panantenana tao anatin'ireny tsy tena hoe nampientana, nakasika mihitsy zany, dia le hoe famonjena, mifamatotra amin'ilay famoram-panahy izay alohavan'le hoe mandresy isika rehefa manana n'ilay famoram-panahy, tsy amikery, tsy ampatanjahana fa amin'ny fanahiko hoy Jehovah tompony maro. Dia rehefa mora fanahy isika, ny olona mijery antsika hoe raha zany eo amin'ny toeran'ny olona io tena tsy jette l'éponge, tsy mivavaka tsony izao nefa isika kosa tsy izay. Inona no mahasaraka antsika amin'ny Kristy? Fahoriana va, fahantrana va, tsy fisina va, fahafatesana va, tsy manirana zany tsika, aretina ve? Fa na mbola marary ara dia misy erikely dia mitsangana mitoro indray
manambara mizara ny sitrapon'Andriamanitra indray satria misy an'ilay famoram-panahy manosika sy mampandresy lehibe ilay ao anatinao noho izao tontolo izao. Tsapanao ihany ilay fanaintanana, renao ihany ilay fahoriana, renao ihany ilay ngidim-piainana. Fa ilay famoram-panahy ao anatinao tsy mipetraka mihitsy. Satria misy fandresena amarin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Misy lanitra sokafan'Andriamanitra tahaka ny nanokafany any vavahadin'ny lanitra tamin'ny masom-pahitany Etienne. Misy seza fiandrianan'Andriamanitra mila hitanao. Misy zanak'Andriamanitra lahy tokana eo ankavanan'Andriamanitra tsy toa. Afaka hitanao. Zany rehetrarehetra izany no zava-panahy fatoran'ity hoe famoram-panahy ity raha lasy ranabavy. Alleluia. Vakitsika le Matthieu amaranantsika azy. Matthieu 12 le efa nivakitsika teo amin'ny anaran'i Kristy Jesosy andiny faha-20 7 ary ny faha-30. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hoanome anareo fitsaharana. 7 entony ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po aho. Jesosy no miteny eto dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziogako ary maevana ny entako. Mankanesa aty amiko ianareo. Jesosy Kristy any amin'ny seza fiandrianana izy zao misorona ho antsika ao an-danitra izy. Teo dia niresaka ny Etienne. Makany amin'i Jesosy Kristy tsika mila makany aminy isika mankanesa aty amiko. Aiza izy? Ao an-danitra izy. Miakatra zany ny dimension spirituelle atsika. Teo dia niresaka ny Etienne nahita ny lanitra nisokatra. Isika ihany koa zany dia mila mahita lanitra misokatra. Ary hitantsika misokatra ilay vavahadin'ny lanitra mivantana na ankolaka. Dia marina amintsika ilay hoe makany amin'i Jesosy Kristy isika. Matthieu 11:28. Isika rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana. Izy zany tsy miasa fatratra, izy zany tsy mavesatretana. Nareo ve dia milaza fa ireo miliardera rehetrarehetra ireo tsy miasa fatratra? Nahitako raharay ny vanim-potoana maivay politika iny fa tena nahitano ny toetran'olona ny mpanambola rehetra. Ao no mikapoka 4-4, ao no tena mavitamidina an-dalambe mihitsy miantsy gauche à droite satria mavesatretana. Fa isika kosa raha mavesatretana, isika kosa raha marary, isika kosa na tsy misy, isika kosa raha manana olana na sy ny sisa be, misy lanitra misokatra. Tsy voatery hoe lanitra misokatra zavatra celestial be, miracle be, ohatran'ny Etienne no atrehantsika, fa lanitra misokatra tenin'Andriamanitra, lanitra misokatra vavaka, lanitra misokatra tsapako fa ao anaty koa ny vokatry ny fanahy fahaDimy. Hamoram-panahy satria io no ampandresy par rapport amin'ny épreuve izay manodidina, miseresy, mientouré, miétouffé, manakenda. Zay ny ilay izy. Jesosy Kristy averiko ihany, efa nazavaiko. Nopaina, noratraina, nolefonina, ny tenenana ratsy ile ity mahay manangana maty ny tena nefa tsy hainy mamonjy azy ny tenenina azy daholo zao rehetrarehetra izao no vonona na foiny mihitsy ny ainy. Zay mihitsy no efa lalàny fanainaina
ordre na ny rahan'Andriamanitra tsy toa azy dia tsy maintsy mandeha amin'izay na ny rahana azy izy miverina foana amin'ilay Titos toko 3 hoe manekeny mpitondra anareo misy an'ilay ordre misy an'ilay mission avy any ambony avy amin'Andriamanitra dia ekena na ny olona ekena dia ao amin'Andriamanitra ilay mission dia mission avy amin'Andriamanitra dia ao anatin'izay ny famoram-panahy dia Andriamanitra no mampidina an'izay ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia misy zavatra be da be amin'izay manakenda sy mangeja manodidina tahaka ny nahazo andry Etienne nahazo andry Jesosy Kristy nahazo ny patriarka be da be isan-karazany mahazo asianao ihany koa fa tsy amikery tsy ampatanjahana fa amin'ny famoram-panahy amin'ny fanahy kozy Jehova amin'ny vokatry ny fanahy fahaDimy dia ny famoram-panahy dia tao no nandresena ary indrindra ilay fandresena dia resaka famonjena foana ho iaho resaka salut foana ilay fandresena tao dia Jesosy Kristy nanombo ny fahafatesana izao tontolo izao fahafatesako sy ny fahafatesanao ny fahatoko sy ny fahatoanao ny fahotako sy ny fahotanao nomboan Jesosy Kristy tao anatin'izay contexte famoram-panana seho anteo amin'ny hazo fijaliana izay mihitsy no entiny nanombo azy tao amin'ny nofony dia izay ihany koa ilay toetra takian'Andriamanitra amintsika hoe amin'ny alalan'ny famoram-panahy ampitoeriny atao anatintsika tsy amikery tsy ampatanjahana tsy mitady échappatoire gauche à droite tsy mitady poste isolazetsika ny momba antsika na mitady mpanao politika na mitady mpanan-karena na mitady mpanambola na mitady izay tadiavina rehetra lalana ambanin'ny tany hoy ny fitenenana fa mipetraka tsara Matthieu 10:12 indretaka ny menarana morataka ny voromailala dia mametsaka tsara miandry izay iseho fotsiny mora fanahy mandeha daholo ny mandeha ny olona mijery tsy normaly le olo fa mandeha daholo ny mandeha mora fanahy tsy hoe bonaika amin'ny tsisy dikany na hoe mora lahatra amin'ny tsisy dikany fa par rapport amin'ny sitrapon'Andriamanitra par rapport amin'ny famonjena par rapport amin'ilay lanitra mila misokatra fiainana mandrakizay voray atsika ve azonao ve tafitany aminao ve zany tompoko nampahirezako anao zavatra mahafinaritra dia be da be isika no efa tena miaina famoram-panahy fa raha azonao izay contexte nazavaina izay na dia mbola tsy zavatra exploit be ara no mission amin'ny fiainantsika fa ny fiainanao andavanandro dia efa ampy andrefesanao hoe efa atao anatiko ny vokatry ny fanahy famoram-panahy misaotra Jesosy be da be ny zavatra mianjady amiko be da be ny zavatra iainako be da be ny zavatra manindry ankehitriny dia izao sy izao nefa izaho dia manao ny marina foana tsy mivoana mihitsy amin'ny sitraponao ary mitoetra mijorotsoara droit dans mes bottes amin'izay sitraponao izay manao ny ataony daholo ny olona ao aminao ilay famoram-panahy satria ianao mibanjina n'ilay sitrapon'Andriamanitra satria ianao mibanjina n'ilay ho famonjena anao mibanjina n'ilay fiainana mandrakizay ary tsy manana pensée ankoatra ny amin'izay ianao fa ny antony fandeferanao ny antony famoram-panahy ianao dia izay fiainana mandrakizay ho anao ary ho an'ny hafa ihany koa dia izay no refle an'ilay hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy hozy Paoly manahafa hozy Jesosy Kristy manahafa hozy Jesosy Kristy tahaka ny anahafako ny ray amen entony ziokako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-poa hoy entony ziogako inona moa ny ziogany Jesosy ziogan'i Jesosy no entiny teo amin'ny hazo fijaliana dia ny fanombona ny fahotako sy ny fahotanao anazy reriny fa eto amin'ny Timothée ity izy
raha miteny hoe etony ziogako dia ekeo ny sitrapony, ekeo izay rehetra ambarany ao anatin'ny fahasoavana. Raha nitondra ny ziogana izy teo amin'ny hazo fijaliana dia nanaiky ny sitrapon'ny ray naniraka azy. Raha miteny izany ny soratra masina, raha miteny Andriamanitra tsy toy eto amin'ny Timotheo 2:2 ity hoe entony ziogako mianara amiko, dia ny sitrapon'Andriamanitra no zokaitsika. Mianatra amintsika, mianatra ny sitrapony, mianatra ny soratra masina, ilay connaissance ny resahako teo, mianatra aminy miaraka aminy fa malemy fanahy sady tsy miavina-po izy. Malemy fanahy sady tsy miavina-po izy satria nahoana? Hoy aho teo hoe fantatrareo tsara fa ny fariseo mame entana, sarotra entana sady mavesatra. Mateo 3:20. Ry zareo manana ny fanalahidin'ny lanitra, ny olona te hiditra tsy avela miditra dia zary zareo efa tsy miditra. Mame entana mavesatra sady sarotra entana ry zareo. Tandremo mangalatra, aza mamono olona, aza mijangajanga, tandremo ny henan-kisoa, tandremo ny izao, tandremo ny izao, tandremo ny sabatako, tandremo daholo ty rehetrarehetra, ary dreseny amin'izany mihitsy ny mpino. Be da be ny dénomination anatin'izany, tsy hanonona anarana isika. Fa i Jesosy mihitsy eto miteny hoe etony ziogako, fa tsy mba ohatran'izany ilay ziogan'i Jesosy fa ilay ziogan'i Jesosy dia tafiny vokatry ny fanahy, famoram-panahy, ahafahantsika mitondra, mianatra an'io tenin'Andriamanitra io, mianatra n'ilay fiainana mandrakizay, mianatra sy mizioga n'ilay ziogan'i Jesosy, dia misy famoram-panahy atafin'Andriamanitra atsika, atafin'i Jesosy atsika. Dia izay no mahatonga azy hoe ny teny eto hoe fa miora ny ziogako ary maivana ny entako, satria misy an'ilay famoram-panahy, lakile ampamonjena io support tsy ahafahan'ilay zoga mitambesatra amintsika, io ilay fahasoavana. Any amin'ny lalàna ny ianao, raha vao diso amin'ny ray loha anao dia diso amin'izy rehetra. Any amin'ny lalàna ny ianao mananjany ady sabaty ianao nefa atsy ambadika ianao mitsiririritra dia efa lavo ianao zay. Fa eo indrindra mahatonga Jesosy miteny hoe mora ny ziogako maivana ny entako. Ka izay ny antony mahatonga azy miantso antsika hifamatotra bebe kokoa hatrany, ary tsy bebe kokoa fotsiny ihany fa tena hoe mifamatotra hatramin'ny alalan'ny farany mihitsy amin'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, mba ahitantsika, ahitanareo, ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Malemy fanahy sady tsy miavina-po izy, tsy mba ohatran'ny fariseo hoe mame entana sady mavesatra nefa tsy manilika amin'ny ankikeliny akory ny azy. Jamais na mitose hoe mitose kely mba manilika kely an'iny fotsiny ary. Tsy miporte an'iny fardeau iny ny pharisien, fa dia afatrany any aminao daholo, aza mitsangajanga, aza mamono. Fa Jesosy kosa noentiny teo amin'ny hazo fijaliana daholo zany, zioga rehetrarehetra, aza mitsangajanga, aza mamono olona, ny ozo ny fahafatesana rehetra, iny mavesatra indrindra iny. Zioga maivana sisanao lanjaitsika, sady tsy mavesatra, tsy sarotra entina, fa justa fotsiny hoe manana ny famoram-panahy, vokatry ny fanahy isika, ary marina amintsika ny fifamatorana amin'ny Kristy Jesosy, ary ao anatin'izay fifamatorana izay dia manaiky isika mitondra ny ziogany, ziogan'ny Kristy Jesosy, ny tenin'Andriamanitra, izay lala tokana
bagage sady rasio sakafo ahafatsika mandeha lavitra atongavatsika any atsopotra famborina milanja n'ilay vokatra isika miditra lanitra misokatra ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao mamperala mamperana bavy alleloia zay ny azoko nambara mikasika an'ity famoram-panahy vokatry ny fahaDimy ity misaotratsika rehetra naharitra nanaraka mamerina fiamelantsiny tamin'ny fahatapahana tenany satria ny connexion no antony nahatonga an'izay ataoko montage ny vidéo dia ho atambatro anankiray dia ho azitsika izay tia maky manontolo te hiainy manontolo te andre manontolo ny fizarana dia feo sy sary izany dia mandranto amin'ny alalan'izay vidéo voatefy izay vonahitra ho anao raitsytoa misaotra raha mbola afaka nyresaka ny vokatry ny fahaDimy izay dia ny famoram-panahy izany ianao no manefy anay ianao no mamboly izany atao anatinay ianao no manangana anay amin'ny alalan'izany famoram-panahy izany ahafahany lanitra misokatra ho anay zay efa nisokafanao tamin'ny alalan'ny teninao nisokafanao tamin'ny alalan'ny tenanao tamin'ny fidinany Kristy Jesosy Kristy zanakao izay niverina niakatra indray nanamboatra fitoerana ho anay fa kosa namela ho anay ny vokatry ny fanahy dia ny famoram-panahy izany mampianarana hiatrany ary tehirizo izahay hateza sy aritra ao anatin'izany indrindra amin'ny fiazonanao anay amin'ny alalan'ny fitondrana ny zoganao izay tsy mavesatra fa mora entana sady maivana mba hahafahanay mahita fitsarana ho an'ny fanahinay an'Andriamanitra irery any voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy no anambarantsika an'izany mirary soa sœurs et frères dia mamerina ny fankasitrahana antsika rehetra ny tamin'ny teny mamy fampaherezana rehetra manonona ny shalom amin'ny fovato raha nirina miliana sœurs